Alahady fa 7 Oktobra taona 2020. Alahady faraiky amby manaraka ny Trinité. Alahady atsiarovana ny fanavaozana na ny réformationna. Alahady farany ihany koa amin'ity volana Oktobra ity ibanjinana ny lohahevitra manao hoe Aoreno amin'ny Tompo ny fianakaviana. Ny vondrona fototra laika no mitarika antsika amin'izao fanompom-pivavahana izao. Andeha hoe raintsika ny hira amin'ny tanany firaisana. Anapakaomponareo mandrakarivany riavana ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Ho fideratsika an'ilay Andriamanitra naharentsika dia andehantsika hiara-maky ny salamo 100. Salamo 100 ny andiny rehetra. Ary aorian'izay dia hiarantsika mihira ny firana fa 4:40 amin'ny firana FFPM. Ny andiny voalohany 2 ary ny andiny 3. Rehefa samy nahita dia andeha hiarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny salamo 100 manao hoe mihobe ho an'i Jehovah ary tany rehetra, manompo ho an'i Jehovah amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fihobiana. Aoko fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olona sy ondry fiandrina, mijiro eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo akianjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalazà ny anarany, fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famondram-pony ary miatra amin'ny taranaka faramandimbin'ny fahamarinany. Amen. Firana 4:40.
miary vavakantsika tompoko. Ry Andriamanitra rainay eo, rainay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Indreto ny olonao, ny ondry fiandronao, asan'ny tananao, nomenao tombon'andro fahavelomana, ary nangoninao tafahoana, eto amin'izao toerana masina izao, izay tsinona fa vavahadin'ny lanitra sy vavahadin'ny fahamarinana. Anatitra ny fisaorana fankalazana fanomezam-boninahitra ny anaranao. Saotra indrindra Tompo, ny famondramponao tokoa ny mbola tsy mahalandritra anay, ary vaovao isa-maraina ny fiantranao. Mamy sy mendrika anao tokoa izany fiobiana sy fankalazana izany. Ry Andriamanitra tsy natao tanana, ry Andriamanitra tsy dimbiasana, Andriamanitra manaiky ho rainay, manolokolo ny fiainanay, mitahy anay. Mankasitraka Tompo. Ary tsy izahay rehetra ihany no miompo amampanahy amin'izao ora sy fotoana izao, fa ireo rehetra izay manaraka ny tambajotra serasera, naizanaiza misy azy ankehitriny, tsy eto Madagasikara ihany, fa hatrany ampitan-dranomasina any. Tompo malalo, aoka mba ho anitra kasitrahanao zao fivoriana, fanompoana amin'ny masina ataonay amin'ny fifaliana izao, ka handraisanay indray ny fahasoavana sy ny fitahiana mahatretrika avy aminao, satria tombondray ny fahalalana ianao, ka hiatsara mandrakariva amin'ny fifandraisantsika, mangataka amin'ny fananao masina ary izahay. Ameno anay tsiraray avy, azahoanay manaraka tsara zao fanompony izao, ampitombo ny finoanay, ny fanantenanay ary ny fahatokinay anao. Ankehitriny koa Jesosy dia mitondra mbavaka ny vondrona fototra laika, eto amin'izao fitezam-panao any 10 alin-dahy sampana protestante izao izahay. Enao anie Jesosy, omba sy hita ireo mpikambana rehetra ao, omba sy hita ny programa nasa arak'izay anjara fanompona efa atolotra ho azy. Dia tena hijoro vavolombelonao tokoa naizanaiza misy anay tsirairay avy. Dia tsy nivondrona fototra laika ihany ny sampana velona misy eto, fa apetraka manontolo eo anatrehanao ny sampana rehetra Tompo aho, mba tena amobe araka ny sitraponao, ka tsy ho isan'izay hitsanga menatra rehefa ho avy ianao hitsara ny velona sy maty. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay mivavakay, ary sitraka izany mbola ampiarahana amin'ilay vavaka nampianaranao manao hoe rainao eo seny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga any amin'ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay io ny anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay eo amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Maza ho toerana amin'ny fiangonana ry havana.
dia tonga eo amin'ny fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika mangataka anareo rehetra ankizy tanora izay tonga eto hitsangana isika. Hitsangana isika andehantsika hisaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Vavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay rainay be fitiavana tokoa ianao. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao. Indreto ny madinika ao tompo, indreto ny tanoranao mitsangana manoloana ny voninahitrao. Dia fenoy ny fanahinao masina izahay tsirairay avy reto raha ian'ny hafatra izay natokana ho anay amin'ity maraina ity. Dia manatrefy feno anay tompo amin'ny anaranao Jesosy zokinay no anaovanay ny vavaka. Amen. Sokafy ny baibolintsika ao amin'ny Romanina toko 7 vakitsika ny 10. Romanina toko 7 iarahantsika rehetra mamaky ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe voasoratra hoe tsy misy marina na dia iray akory aza. Dia averintsika fanondroana hoe araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia iray akory aza. Amen. Afaka mipetraka isika. Inona no tian'izay andalatsoratra masina izay ho ampitaina amintsika? Milaza izy teo hoe tsy misy marina akory na dia iray aza. Ny tsy fahamarinana ry amina dia indraindray eritreretintsika hoe zavatra kely indraindray misy tsy takatry ny saintsika akory nefa tsy fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra. Andenga ho avoitrantsika amin'ny alalan'ity sombina tantara kely ity izay tao anatina fiangonana anankiray dia nieritreritra foana ny olona tao hoe eny an-tendrombohitra eny no mivavaka, eny ny tsara hitokanam-bavaka fa eny no akaikikaiky an'Andriamanitra kokoa. Misy manao an'izany dia izaho ara nanao tetikasa zany ireto tanora miisa 7 reto. Andao sika hozy izy hitokam-bavaka eny an-tendrombohitra fa eny ny tena akaiky an'Andriamanitra. Dia natao ny programa, natao ny tetikasa dia tonga amin'ilay fotoana andehanana zareo hiakatra eny an-tendrombohitra. Tendrombohitra faran'izay avo be mihitsy no nisafidian'izy ireo satria hoe amin'izay zany akaikikaiky kokoa an'ilay Andriamanitra. Dia zany tendrombohitra zany tsy moramora miakatra amin'izany fa mideza be ary lalatsarotra. Dia tsy kivy reto tanora 7 reto fa hoe andao fa enitsika no hitady an'Andriamanitra, enitsika no iona aminy. Dia nivavaka ry zareo mialohan'ny akarana dia izao nomen'ny anjely tolotsaina izy, nomen'ny fanahy masina tolotsaina zany izy 7 reto hoe fepetra tokana monja hozy izy no angatahana aminareo ilay vonina andeha eny an-tendrombohitra reto. Dia izao raha te ho tafitany io tendrombohitra io te hisokafa ny lapa ny voninahitra ka te ho tafiditra nareo dia izao miaza miakatra nareo miakatra tsy mijanona mihitsy ka izao fadio no miteny eny an-dalana eny hoe izany. Inona hoe le fadiana? Ny miteny hoe izany. Zay fotsiny zany le fepetra tokana napetraky ny anjely. Dia hozy izy 7 reto hoe raikitra fa vitanay zany hozy izy fa zay te hiona amin'Andriamanitra. Dia niroso ny dia niakatra mifanao aloha sy ariana. Dia niakatra dia rehefa lasa ambony dia niteny anankiray hoe hono ary reto. Ahoana moa le nitenenin'le anjely teo? Ahoana tsara moa le tenin'ny anjely teo? Dia nisy namaly ve sa tsy nisy? Nisy namaly. Hozy izy le anankiray tao arinany hoe zany rehefa tsy mihaino tsara. Hony anankiray namaly an'le izy. Dia inona ny zavatra nitranga rehefa nanao an'le izy nandika le afatry ny anjely izy zany satria niteny hoe zany rehefa tsy mihaino tsara. Dia rehefa saika nianjery izy saika hiverina hidina zany izy dia mila vonjy tamin'le namany tao arina izy. Dia niangavy izy hoe sotomy fa tady anjera. Dia hozy izy le namana anankiray toany hozy fa tady anjera. Dia hozy le namany tao arina hoe tao mavesatra loatra koa ianao zany. Zay tao mavesatra loatra koa ianao zany. Teo zany dia efa nandika le didiko le anankiray tao arina. Dia hozy izy le tany amin'ny fahaefatra tany hoe nakaina kely izy dia izy hoe tena mideza loatra izy zany ka tena sepitra. Nisy an'le didy tao anatiny sa tsy nisy?
nisy an'le hoe izany dia hoy izy le tany amin'ny faraparany tany hoe nareo reto koa raha imenimenina zany rehefa tsy mataty lazonady dia tsy maintsy mitsokan-dahara anazy zany fa tsy tantoko tsy honosy izy le farany le falohan'ny farany dia hoy izy le tena farany indrindra zany Andriamanitra adiniko le baiboly adiniko ery ambany ery zaho zany ny tena matiarika tokoa ka tonga somatsara teny atapo tendrombohitra ny fahafito izy zany le fahafito farany sisa tonga teny amin'ny avo teny dia zao no nataony hoe nijery an'le namany raraka taty avelany izy dia sisa hoe za rery zany sisa ny tonga ty tendrombohitra inona zany ny zavatra nitranga izy rehetrarehetra raraka avokoa satria naninona tsy nisy marina na dia iray akory aza zay no tantara andraisantsika lesona indraindray zavatra kely tsy dia eritreretintsika hoe misy dikany indraindray tsy dia eritreretintsika ihany koa nefa mandika ny didin'Andriamanitra tsika zay no afatra ampitaina amintsika tsy ho an'ny ankizy sy ny tanora ihany fa na isika lehibe ara dia manao toy ireto fito zay nanam-pikasana iona amin'Andriamanitra reto voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany iombona mivavaka isika Iara-maki ny soratra masina sika tompoko zany dia ho hitantsika ao amin'ny Jeremia toko fa 7:20 andiny voalokatra amin'ny 12 zany dia milaza ny fanoharana ny amin'ny tanimanga sy ny mpanefy ary ny anatra manaraka izany za maki azy amin'ny anaran'i Jesosy izao ny teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehova mitsangana ka midina ho any amin'ny trano mpanefy tanimanga ary any no ampandrenesako anao ny teniko dia nidina tany amin'ny trano mpanefy tanimanga aho ary indro nanao ny asany teo amin'ny akodina fanaovana azy izy ary raha simba ny vilany ataony arak'izay mazana miseho amin'ny tanimanga eny an-tanany mpanefy dia ataony vilany hafa indray arak'izay tian'izy mpanefy tanimanga anaovana azy dia tonga tamiko ny tenin'i Jehova hoe moa tsy mahazo manao aminareo toy ny ataon'ity mpanefy tanimanga ity va aho ry taranak'Israely ho Jehova indro toy ny tanimanga eo an-tanany mpanefy azy dia toy izany ianareo eo an-tanako ry taranak'Israely vetivety aho dia milaza firenena sy fanjakana hongotako sy azerako ary horavako nefa raha miala amin'ny ratsy samy firenena ny teneniko izany dia hanenenako kosa ny loza izay nokasaiko hamelezako azy ary vetivety kosa aho dia milaza ny firenena sy fanjakana ahoriko sy amboleko nefa raha manao izay ratsy eo amasoko izy ka tsy mihaino ny feoko dia hanenenako kosa ny soa izay nolazaiko hanasoavana azy koa amin'izany lazao amin'ny Joda sy ny amin'ny mponina eto Jerosalema hoe izao no lazain'i Jehova indro izao mamorona loza hiantra aminareo ary mihevitra izay hamelezako anareo kosa miala amin'ny lalàny ratsy avy ianareo ary ataovy tsara ny lalànareo sy ny ataonareo nefa hoy ireo kivy izahay fa mbola anaraka ny hevitra ihany izahay eny samy hainao araka ny ditra ny fo ratsinay avy izahay rehetra
Epistily ho an'ny Romanina toko 7:10 andininy 1:10 ka hatramin'ny 4:10. Romanina toko 7:10 andininy 1:10 ka hatramin'ny 4:10. Izany dia milaza ny fitondrantena mamendrika ny kristianina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tokony hanao izany indrindra isika satria fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony foazanareo amin'ny fahoriana. Fa ankehitriny